Ilainao ny namana mivavaka. Faly miarabanao tonga sondray atao anatin'ny fandaharany anaty amin'ny randro anarazana kotoa miaraka aminao. Ilainao ny namana mivavaka. Betsaka amintsika tanora no misomoke maneso rehefa misy an'ilay namana manodidina antsika mety hoe mivavaka. Indraindray tsy ilay mitsitokatokana kely ilay tsirairay kely ireny satria hoe ohatrany hoe tsy mahay miaina mihitsy, ohatrany hoe coincé, ohatrany hoe tsisy filinina mihitsy miaraka aminy, tsy manana fiainana mihitsy. Diso nefa ianao diso za tamin'izany fa kay ilay namana mivavaka no tena ilaintsika. Fa maninona ary? Ie, namana mivavaka no tena ilaintsika satria namana mivavaka izany hoe olona efa ao amin'i Jesosy no tsy hisomoke amin'ny situation izay misy anao mihitsy na mafy ohatry ny ahoana ary, satria indraindray tsika mandalo zavatra mafy, misy fisedrana mandalo amintsika ohatra, misy zavatra manavesatra antsika ao anatintsika ohatra dia mitaditsika olona ahafahana hamoahana an'ilay izy satria indraindray nge efa mivavaka ihany tsika fa tena mila olona mihitsy eo e. Dia nefa ny olona afaka atokisana any amin'izany tsy ny olon-drehetra, tsy ny olon-drehetra no afaka hiaino anao, afaka hanampy anao, afaka tsy divulguer ny zavatra nozarainao taminazy fa namana mivavaka no mahatahiry an'izay. Misy manko ny milaza fa namana nefa ny rehefa hitantarana zavatra dia efa tenena aza tenena amin'izaniza fa mbola ny teneniny ihany nefa tsy nizaniza ny anaran'ilay olona teo tenenana anazy. Dia aleo izany raha hiconfier zavatra amin'olona dia aleo ilay amin'ny namana mivavaka raha tsy maintsy moa izany. Namana mivavaka no mizara fifaliana ao anao, no afaka mampifaly anao. Rehefa misy fotoana ihany koa tsika mety hoe indraindray tsy dia nahafinaritra ohatra ny journée, indraindray mety hoe ao anatina fotoana situation somary ohatran'ilay lazaiko teo aloha teo ihany hoe somary mafimafy izy ohatr'izany dia mila fifaliana e. Dia fifaliana tena izy nefa ny vokatry ny fanahy masina dia tsy hita raha tsy any amin'ny olona mivavaka. Izany hoe olona mivavaka izany no ilainy no afaka hizara fifaliana aminao. Fifaliana zarain'ny olon-kafa, fifaliana mety mandalo, mety hoe raha ohatra misy blague izao ohatra jerentsika dia eo iny mety nampime dia nampime indroa, nampime intelo fa efa niena avy eo tsy mampime intsony. Fa ilay fifaliana zarain'ilay olona rehefa mivavaka dia enonao mihitsy hoe afy, enonao mihitsy hoe soa ihany fa namako ito. Tena tsapako izany tamin'izy vao nanomboka mivavaka sy mifanerasera tamin'ny olona tao amin'i Jesosy satria tena hitako hoe way ave misy ohatr'izany, ave misy fifaliana ohatr'izany, ave misy fifandraisana afaka ohatr'izany. Ny namana mivavaka, ny namana ao amin'i Jesosy ihany koa no afaka manosika anao, mampandroso anao, mampivoatra anao. Efa be dia be ny ka hoe ny fampinamana ohatrany dia avy eo lasa tampoka ilay namana raha tsisy mifampilazana fa hoe izany dia anao an'izao, za lasa hiasa ohatran'izao. Nefa ny hoe tsika miaraka foana satria manary tampoka izany raha izay ny fomba tsotra indrindra ny ilazana anazy, ilay namana manary tampoka ireny. Fa ny namana ao amin'i Jesosy tsy manary anao izany. Ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia ny ataony hoe mampandroso anao, mampatafiditra anao anatin'ilay anjara voatendrinao, mampafantatra anao ny valeur anao, ny talentanao. Indraindray mety tsy fantatrao akory fa ilay namana mivavaka no afantaranao an'ilay izy. Dikan'izany ilainao ny namana mivavaka. Ilainao ny namana mivavaka, ny namana mivavaka ihany koa no samy manitsy anao. Izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohabolana toko 7:27 any hoe ny vy maharanitra ny vy ary ny olona maharatra ny tavan'ny sakaizany. Dia dikan'izay hoe rehefa misy izany olona ao amin'i Jesosy miaraka aminao, misakaiza aminao dia izy ny afaka manitsy anao, manana zavatra izy any anatiny any, izy afaka ampiasain'Andriamanitra voalohany eo, amen'Andriamanitra tolo-tsaina eo tsy hanaovanao foana ohatra, tsy diranao kizy ohatra, tsy handraisanao décision tsy izy ohatra, indraindray ianao te hivoakala tampoka izany, indraindray ianao ohatra te hisotro toaka izany, indraindray ianao te hiaraka amin'olona efa ozy izy ianao za tsy hiaraka mihitsy izany fa avy eo satria misy fakapana ohatra eo aminao dia raha tsy namana mivavaka miaraka aminao dia tsy hanitsy anao mihitsy izy fa vao maika hoe ndana ataovy andramo fa ny namana mivavaka mamerina anao amin'ny lalana tokony ho izy. Manana tombony be tsika rehefa
olona mivavaka ny manodidina antsika, rehefa olona mivavaka ny namantsika, aza mety fitany ianao tanora hoe lasa tsy maharaka intsony ny namako, fa le namanao io ary le namana mivavaka io no tena maharaka, io no tena manana fiainana satria izy efa nandray an'i Jesosy ilay tena fiainana. Io ihany koa indraindray, io ihany koa misy fotoana lasa balizinao tsy hanaovanao foana satria lasa manana namana mivavaka ianao, lasa tsy samy teniteny foana intsony, lasa efa mihena zany zavatra ratsy ataonao. Dia farany ianao manantona an'i Jesosy dia manana namana mivavaka dia manantona an'i Jesosy fa izy ny amin'ny anao le namana tsara, afaka ihany koa ny ampandroso anao. Mankasitraka indrindra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mino fa nisy zavatra niraisinao tamin'izay, mirary anao ahazo namana tsara ao amin'i Jesosy dia voalohany indrindra hoe tongafa aloha ianao olona ao amin'i Jesosy dia manaraka ho azy izany. Mankasitraka, tahiny Jesosy.